anio alatsinainy fa 4 ny volana Martsa taona 520. Evanjely masina nosoratan'i Masindahy Lioka, nalaina tao amin'ny toko 4, andininy 420 ka hatramin'ny 30. Tahaka ny Elia sy Elize dia tsy nirahana ho anjoto fotsiny i Jesoa. Tamin'izany andro izany, raha tonga tany Nazareta i Jesoa dia niteny tamin'ny vahoaka tao amin'ny sinagoga nanao hoe: lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany hajaina amin'ny tany nahabe azy, ary lazaiko marina aminareo koa fa maro no mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha niantona 3 taona sy 9 mbolana ny orana ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra, nefa tamin'izy ireo tsy nisy nanirahana an'i Elia na dia anankiray aza, fa tamin'ilay vehivavy mpitondra tena tany Sarepta tany amin'ny tanin'ny Sidona ihany. Ary be koa ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elize mpaminany, nefa tsy nisy sitrana na iray aza fa i Naama Sirinianina ihany. Dia tezitra mafy izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nahare izany, ka tafatsangana nandroaka azy hiala amin'ny tanàna, sady nitondra azy tany an-tampon'ny tendrombohitra iorenan'ny tanànany mba hazerany any an-tevana, fa namaky teo afovoan'izy ireo izy dia lasa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderaneo anao ry Kristy.